faliana mandrakariva no iarabananao izay manaraka izao fandarana izao ary mirary ianao mba atsapa ny fanatrehan'i Kristy eo ampanarahana ny dindinika izay tanterahana ankehitriny. Manasanao indray alondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Ranay izay ny an-danitro ianao layray na ny lanitra sy ny tany. Tompony tompo mpanjakany mpanjaka mahafany zavatra rehetra atolotray manao irery ihany ny dera ny laza ary voninahitra mandrakizay. Aoka mba atsapa ny fanatrehanao izahay ka ny teny izay ho renesina dia hazava tsara ao an-tsainay ary hitarika anay fanapahan-kevitra hanavao ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Tononona sy angatana amin'ny anonao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. I Kristy zany ny ananana ny olombelona tsiraray avy fiainam-baovao. Ary hoe mahatonga azy miresaka mivantana amin'ny alalan'ny teniny izay raisinao amin'ny soratra masina, anampy ny amin'ny ialana amin'ny fitaka ataony izao tontolo izao izay misarika ho any amin'ny filana tsy izy ka mahatonga ny olona mahatsapa olana mandrakariva. Andao ovakitsika ny teny ao amin'ny Romanina toko 7:20. Romanina toko 7:20 dia izao no vaky ny teny. Romanina toko 7:20 dia vakitsika eo amin'ny 4:20. Dia izao no vaky ny teny. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Resaka fitafiana moa zany raha ny ara-panahy resana dia ao amin'ny fisainany miainga. Fa tsy hoe fitafiana ohatran'ny hoe anaovantsika. Tsy izay zany le resana eto. Dikany hoe hitafio Jesosy Kristy dia le fisainanao mihitsy manaiky ho volavolaina. Ary amin'ny alalan'ny fandiniana ny teny no mamolavola. Raha miteny mantsona hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ity faminaniana ity. Io mantsana ifangaro ny fahasambarana, fiadanana sy ny fahatanteran'ny filana. Ka eto zany dia tsy inona fa ilay hoe fanavaozana, ilay miova amin'ny fanavaozana ny saina dia miova mihitsy ilay fomba fijery sy ny fomba fisainana. Dia rehefa ilay fanahin'i Kristy no ao anaty dia miova ilay fomba fitafy. Fa ity tontolo ity manolotra fomba fitafy izay ilay avy aty ivelany. Kenao raha io zavatra avy aty ivelany io no nijerena dia tsy maintsy mifanaraka amin'io ihany koa fanapahan-kevitra. Fa rehefa miova ilay fomba fijery dia miova hoe mahita kay tsy mety kay izao fomba fitafiko izao. Dia izay mahatonga ny olona tsy mahatsapa mihitsy hoe tsy mety an'io fomba fitafy io, fa tsy mahatsapa mihitsy satria ilay fisainana mihitsy no tsy miova. Ary izay le fanavaozana tian'i Kristy ho tanterana miainga voalohany indrindra ao amin'ny fomba fisainana izany. Donc toetsika ny teny amin'ny Jakoba toko 1:4-20. Jakoba toko 1:4-20 dia izao no vaky ny teny. Fa samy alaim-panahy ny olona raha taharian'ny filany sy ny fitahiana izy. Averiko indray mandeha ilay teny. Fa samy alaim-panahy ny olona raha taharian'ny filany. Izany hoe samy mpanota ny olombelona rehetra, tsy misy marina na dia iray ary. Fa ilay fakam-panahy zany hitarika ny olona hanota. Ny fironana hanota zany ao anaty. Fa rehefa manoloana ny fakam-panahy dia mirongatra. Ka raha ivelenantsika ilay teny hoe raha misy zavatra tonotorona raha saintsainao dia lavo ny fakam-panahy io. Fa raha ohatra kosa aloha tsy saintsainao dia na tonga eo anoloana raha ny fakam-panahy tsy lavo zany. Satria ilay niota torotoronina rehefa tanterana dia amin'izay ilay manota. Dia eo indrindra zany ilay fitaka ataon'ity tontolo ity dia misarika ny olona tsy saintsaina, tsy eritreritra ary tsy handinika fa tonga dia handray fanapahan-kevitra. Dia raha vao tsy eritreretina zany ny zavatra anankiray satria fitaka io
fakapana io de raha vao tsy mieritreritra mandinika de tonga de lavo ary zay no fitaka tao an'ity tontolo ity ny alavo ny mpanota ary miteny izy mbola manana hery izy ary mbola manana hery mahery vaika kanefa ny tena marina tsy manana hery intsony izy fa mampiasa famitahana ary vao fitaka ny maro eo anatrehan'ny izay noho izany ndao vakitsika ny amin'ny petera faharoa toko voalohany andininy faefatra petera faharoa toko voalohany andininy faefatra de zao no vakiny teny ary izany no nahatanterany amintsika ireo teny fikasana sady tso ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afanandositra ny fahalitoana izay ao amin'izao tontolo izao noho ny filany aveko manteleteny ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana izay indrindra izany ireo toko sy andininy raha isinao baiboly de teny fikasana no andraisana azy ka rehefa feno ny teny fikasana ny fisainana de ho afa mandositra amin'ny fitaka de zao no toy nylay teny fikasana sady tso ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afanandositra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filany lesana tamintsika nalian'ity fotoana ity zany lay zava-misy izay zava-misy ety ivelany fa le ao anatiny tena izy zava-misy koa ny ao anaty ao fa tsy hita maso fa zay le hoe amin'ny finoana no anatanterahana azy fa hatreto aloha mahery vaika be loatra le hitany maso ary tsy mbola mahafehy izany ary zay hoe ao amin'ny Kristy rehefa hovany Kristy avy amin'ny alalan'ny fahasoavana io fisainana io de ahavoafehan'izay ary zay no mahatonga ny Kristy miantso mandrakariva hoe mianara amiko ao amin'ny sekoly ny Kristy izay anomeny fotom-pisainana ameny eritsaina ahafana maharitra ny fakapana satria moa zavatra anankiray rehefa mandany olo anankiray fa averimberina de manapa-kevitra tamiko satria ny antony de zay hoe rehefa averimberina de mety tonga ao amin'ny fisainana le izy de tsy ampiheverina ny resana an'ilay fanapahan-kevitra ary izay ny fomba fiasan'ity tontolo ity ka raha miresaka ny Romanina toko 9 andininy 12 Romanina toko 9 andininy 12 de zao ny vakiny teny ko aza velan'ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anareo ny filany ny otane efa nyreseny fa izao mbola mitoetra eo amin'ireo toe-javatra mampanota ary zay no mahazava-dehibe ny hery ny fanapahan-kevitra ary izy zava-dehibe io ary io mantsy ny tena olona satria tsy manana ny heritsaina intsony satria raviravizan'ireo toe-javatra maro samihafa de tsy manana hery intsony andray fanapahan-kevitra hoe tsia ary le tenen'le tsi zany amin'izao de tena sarotra fa miankina amin'ny satria le tontolo mihitsy afana manao tsi ka raha miteny hoe aza velan'ny ota no anjaka ao anatinareo tanteraka ny filany de zay ny hoe raha tsy ilay hery manova omeny Kristy ny fiankinana tanteraka eo amin'ny Kristy ny fahatokiana azy amin'ny zavatra rehetra de mbola miverina hoe ny fandiniana lalina ny Solomon manokana manany ianao fotoana manokana fotoana ifandraisanao andinianao lalina ny soratra masina ary tena dinio ary zay mahatonga ny hoe dinio soratra masina io rehefa mandinika an'izay dia ho hitanao fa tena iamazava an'izay zay mantsy mampatonga an' Jesosy miteny ao amin'ny Jaona toko 9 Jaona toko 9 dia vakitsika ny ao amin'ny 12 de zao ny vakiny teny Jaona toko 9 dia
Jesosy ny teny tamin'io ndraika nanao izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana io. Raha miteny zany Jesosy izy ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka azy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana io. Le fahazavan-tsaina omeny Jesosy zany dia manampy ary anokatra ny saina io hampanapaka kely ty amin'izay ke le tena izy dia mandeha any. Ary rehefa hita ilay lalana, satria fandraisantsika teto ilay tokoteny hoe Jesosy ny lalana, ka raha vao mahita an'io lalana io tonga dia mandeha any, aza mierikerika mizora any amin'izay lalana izay. Fa Satana zany mampierikerika, ka raha vao mierika ianao dia efa misy zavatra fakapanahy eo andavo indray. Zay mahatonga ny olona efa mba miezaka ihany anie, fa ohatrany mbola tsy afaka, ohatrany lava ihany, satria tsy any amin'i Jesosy no mifantoka. Fa mbola eo amin'ilay famitana ilay fitaka ataon'ity tontolo ity, ary zay no ilaina, izay no mila manana an'izay heritsaina izay. Tsy mety tsy azo ozongozona. Miorena tsara aza miova. Miorena tsara aza miova. Hanampy ianao any Jesosy anomenao manakariva amin'ny fanahy masina ka ahafahanao mijoro mahatoky ka na inona na inona toe-javatra sarotra hatreana dia izao omeny Jesosy anao manakariva ny hery ahafahanao mijoro. Nasanao indray hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy satria nomenao fotoana anafahana nandinika ny teninao ary nampandiny tena, ampy tokoa izay mandinika ny tenanay ary ahita ny lesoka rehetra ao anaty ka iova amin'ny fanavaozana ny fisainana ka afaka iseho aminay ny voninahitra. Tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.